Miarabantsika rehetrarehetra indray tonga ato amin'ny info evahy ato amin'ny kanto info. Alohan'ny hiresantsika resaka hafa dia mialatsiny kely aloha ny tenako satria nisy adisoana kely tamin'ilay vidéo farany nataoko noho ny avizanana dia miteny dia adino dia lasa miteniteny foana tsy fantatra intsony zavatra tenenina tao amin'ilay vidéo nataoko resaka le camp de FEMA raha tokony hiteny hoe roa tapitrisa virgule 200 dia lasa miteny roanjato tapitrisa sa roa arivo tapitrisa tsy tadidiko loatra dia ialana tsiny dia ny resaka resantsika androany resaka roa no resako androany mety ho lavalava fa ho zarako roa izany hoe maro dia maro no nangatakatsy aminahy resaka vavahana resaka baiboly ny antony tongavana izany fivavahana tokana izany ataoko vidéo manokana izay fa nisy pub nataoko tao amin'ny Facebook nanaovako devinety kely iray resaka numéro fétiche na resaka numéro olona roa ihany no nahavaly sy nahafantatra sy nahita n'ilay dikan'ilay zavatra tiako ho ambara la roa nahita an'izay valin'izay dia isaorako be da be eto fa misy mahakarokaroka sy milaritsaina mihitsiny ny gasy. Misy maro dia maro ihany koa nanolana ty aminao hoe mba voay vidéo ilay izy madama fa liana be zahay nefa tsy fantatra anay ny tianao olazaina tsy fantatra ihany koa ilay dikan'ilay izy. Nampiasain'ireo firenena eran'izao tontolo izao izany hoe ireo numéro maromaro izay hitantsika dia milaza numéro iray izay manan-danja indrindra amin'izao fiainana sy amin'izao zava-manjoa amin'izao areti-mandringana amin'izao fiainana mikorotana eto ambonin'ny tany izao. Tamin'ny vidéo nataoko farany miteny tamin'izay hoe antokon'olona vondron'olona iray ihany no baiko izao tontolo izao matoa samy nahazo confinement nahazo baiko tsy maintsy mivoaka ny trano natao excuse ilay aretina hoe tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifanerasera amin'olona dia mihidy ao an-trano anatin'ny 12 andro tsy nosafidiana ho coïncidence ny 12 andro izany fa misy antony raha azon'izy ireo natao nanome confinement ray volana na roa volana fa matoa nosafidiana 12 andro amin'ity volana marsa ity dia misy antony ary misy antony ihany koa nanaovana ireo aretina ireo sy ireo zava-mitrangana rehetrarehetra eran-tanyreo anatin'ity 2020 ity dia mba hanazavako an'izay zavatra izay hoe inona ny antony ilay isa fétiche izay teneniko tao anatin'ilay pub aloha isa 913 no niraisiko tamin'izay ohatra fotsiny izay ohatra ka mba hijerevantsika izany hoe olona iray ihany mba izao ohatra iray fotsiny le 913 mikasika ny tiaretina ty ao a Madagasikara dia 913 io navadika anao tsiny navadika varatra tsy maintsy manome isa 30 ihany ary izany isa 30 izany akory tsy mandeha kisendrasendra raha manao katsikatsy io isa io dia tsy maintsy azo ihany ilay numéro 13 ilay isa 30 raha ohatra sivy ampinao 30 dia azahoanao isa 12 raha ohatra ny isa sivy ampina 30 dia azahoanao ny isa 12 ary ilay 12 kosa indray roa ampinao roa dia azahoanao ny isa 4 dia raha ohatra indray ilay isa sivy ampiana sarantsika izany sivy dia apetratsika manokana le 13 dia raha le 13 ray ampiana telo dia manome 4 dia iny 4 iny indray ohatra ho ampitsika amin'le 9 dia azahoantsika 13 hitanao izany na ho akambakambanao avy aty aoriana izy dia avy eo alefanao avy afara any aloha dia manome an'ilay isa 30 ihany dia ray ampiana telo
dia azahoana 4. Inona moa le isa 4 izay miverimberina amin'ity taona ity? Voalohany indrindra 2020 tsika amin'izao fotoana zao 2020 zany ahitanao aotra anankiroa dia ahitanao chiffre 2 anankiroa, roa ampiran'ny roa 4. Mitovy amin'ity azahoantsika ihany koa le isa 30 azontsika teo tamin'ile 913 dia ray ampina 3 4. Izany hoe azahoana an'le 2020 ilay roa ampina roa 4. Tsy mandehandeha fahatany ireo isa ireo tsy nosafisafidiana fahatany io isa io fa ireo isa 4 ireo dia milaza ny zorin'ny tany 4 manerana izao tontolo izao dia ny avaratra atsimo andrefana atsinanana izany. Raha mandinika ny daty sy ny zava-mitranga izao rehetrarehetra izao tsika sendasenga safidiana izany 2020 zany ary indrindrandrindra ty volana marsa ity. Volana marsa raha mandinika ny isa amin'izany soratra anatin'ny marsa zany alefa 4 mars MARS. Ny marsa ihany koa dia ny farana 1/3 andro. Izany hoe mitovitovy amin'le isa 13 hitantsika taria ray ampina 3 4. Ny farana 1/3 andro ny volana marsa dia 3 ampina ray 4. Izany hoe na ivadika atsimo na ivadika avaratra zany tsy maintsy mila hita sy tsy maintsy mila fatarina sy hay ny fomba fikotiana ny daty sy ny andro sy ny ora ka azahoana io chiffre 4 io. Inona ny antony nandraisan'ireo tontolo izao fepetra hoe tsy mahazo mivoaka ny trano, tsy mahazo mifampikasikasika amin'ny miaraka amin'ny namana na ny havana ny eran'izao tontolo izao ary natao eran-tany mihitsy ny 5 andro. Tsy natao tao fahatany ihany koa nisafidiana izany 5 andro izany. Nanina tsy natao ray volana na 2 volana na 3 volana fa natao 5 andro. 5 andro tsy mangalala ny ray dia azahoana ny 4 ihany koa. Ireo zorony izao tontolo izao 4 ireo dia izany nahatonga anazy hoe tsy maintsy amin'ny 2020 ity no hofaranana daholy ny rehetrarehetra atao hitonavana amin'izany tanjona izay tian'ireo atao izany. Inona ny antony ny safidianan'ny président frantsay nanome confinement total ny daty 17 mars 2020. Nanina tsy natao 16 mars 2020 à minuit le izy fa natao 17 mars 2020. Tsotra ary dia tsotra. Raha mijery calendrier ianao dia ny 17 mars dia andro mardi. Ary ny faran'ity volana ity ihany koa marsa dia andro mardi ihany koa. Ary ny farana 1/3 marsa. Izany hoe andro mardi ny 1/3 marsa 2020. Mora ihany koa ny calcul ny antony nazahoana sy nandraisana io daty 17 marsa amin'ny 20 ora atoandro io. 20 ora atoandro fa tsy amin'ny le 16 amin'ny 20 ora alina. Izany hoe raha isafidy 17 mars tokony nosafidiana tamin'ny 20 ora alina le 16 satria manomboka amin'izay ny 17 mars fa saingy nosafidiana ao amin'ny 20 ora atoandro tamin'ny 17 mars nosafidianan'izany dia ny daty 17 mars ampitsika an'ilay 20 ora atoandro dia azahoana chiffre na isa 720. Ary io isa 720 io kosa indray ampihana 10 andro ilay 10 andro de confinement ampinan'iny dia azahoana isa 420. Mety hiteny ny olona tsy dia maimaikana ny olona izay efa zatra manakina inona ny dikan'izany 420 dia nga misy dikan'izany misy dikany tokoa matoa ny safidiana amin'ny 20 ora atoandro fa tsy amin'ny 20 ora alina. Ny atoandro sy ny alina tsy mitovy fa misasaka dikan'izay tapaka andro misy tapaka andro ny amin'ny 20 ora atoandro sy amin'ny 20 ora alina. Ilay tapaka andro iny no azahoana n'ilay isa 4 izany hoe 420 io zaraina roa le 420 dia azahoana 22 ary le 22 mazava ho azy roa ampina roa 4 zavatra mora dia mora ohatr'izany no hikotiana anazy. Ny eto ambonin'ny tany chiffre sy mot afangaro izay mot clé ho an'ireo manao YouTube na Facebook
dia tokony mba efa mahafantatra dikany mot-clé na ny hashtag dikan'izany hashtag zany a mot-clé misy isa tsipika efatra anatin'izany hashtag zany ary misy antony ilay tsipika efatra na ny dièse. Ny 2020 sy ny mars inona ny antony tamin'ity volana marsa ty maro dia maro ny olona maty. Ny antony tamin'ity volana marsa ty samy nandray fepetra daholo hoe tsy mahazo mivoaka ny trano presque eran'izao tontolo izao samy nandray fepetra ary inona ihany koa ny antony ary hoe naninona samy nomena 10 andro fa tsy 30 andro satria raha ny frantsay zao ny raisina ilay 70 satria raha raisinao le 16 minuit tsy azahoanao an'ilay isa 44 sy azahoanao an'ilay isa 2 plus 2 égale 4 ka 16 fa 17 ihany no azahoanao an'izay isa zay dia ilay 15 ilay tapabolana dia milaza zavatra maro sy ilay tapakandro ny safidianana ilay confinement amin'ny 20 nataandro dia milaza zavatra maro ary ireo zorony efatra izay tsy maintsy mipoitra chiffre efatra daholo izy rehetrarehetra ireo satria marsa araka ny teneniko teo dia litera efatra ny ao anatiny marsa ihany koa 1 andro dia mbola azahoana efatra ary mora ihany koa zahoana an'ilay 2020 mbola ihany koa le isa efatra zany hoe le zorony efatra misy zavatra tao ary zany ny antony tsy amoahana ny olona satria nangalana an'le nanomezana an'le excuse hoe manjary amindra retina na manjary ampifindra retina na manjary azo retina dia tsy mahazo mivoaka mba tsy ahitan'ireo olona manelingelina ny vibration'ny olombelona mivezivezeran'ny tany dia manelingelin'le vibration mba tsy ahafahan'izy ireo manao le zavatra tiany atao amin'le zorony efatra manelingelina le vibration satria ny olombelona misy électricité ny olombelona misy onde ihany koa avy amin'ny alalan'ny volo avy amin'ny alalan'ny hoditra misy onde izany vibration zany miady amin'le vibration ampiasain'izy ireo amin'le zorony efatra dia manelingelina an'le izy dia natao fanainiana hoe tsy mahazo mivoaka mba ampiadinan'le rayon ataon'izy ireo dia aleo mijanona ao an-trano ataoko fohifohy ohatran'izay mba hanazavazavako an'izay resaka numéro fétiche na ny antony ny safidianana n'io numéro io mba andefasako afatra ho anareo dia ataoko fohifohy ohatran'izay fa ataoko vidéo hafa mihitsiny ny resaka fivavahana satria ho lavalava dia eto zany dia efa mba miangavy sy manentana anareo anaraka hatramolohany ka hatramin'ny farany isaorana nanaraka hatramin'ny farany isaora betsaka manome fotoananao indray manaraka matoko